Miarabantsika rehetra any tokantrano any amin'ny alalan'izao horonan-tsary zao dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy anapaka any am-pontsika rehetra any. Iresaka momba ny paka isika androany. Misy paka ohatran'izao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy inona izany fa ny œuf de Pâques, ny chocolat de Pâques. Dia mifamatotra amin'izany ny tontolon'ny commercial rehetrarehetra sy ny événement, ny festivité, ny concert de Pâques izay rehetra afaka ararotin'ny olombelona ao anatin'izay tontolon'ny Pasika izay dia miaina eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ireny rivotra ireny ireny tsioka ireny, ireny sofla ireny dia tsy inona akory fa fréquence alefan'ny devoly anapotehana an'ilay tena hevi-panahy sy ny originalité ny amin'ny hoe Pasika izay asongadiny Baiboly tokony ho fiainantsika sy fiainan'ny mpino mpandalina ny tontolo ara-panahy. Izay foana ny zavatra misy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Raha misy ny hevi-panahy ao amin'ny Baiboly dia misy ny hevitra maizina izay fonosan'ny devoly fonosany ity izao tontolo izao ity, fonosany ohatra hoe ny franc-maçonnerie, ny Illuminati, papier cadeau, mamirapiratra izay miainga tsy ndraiky tsara amin'ny toko sy andinina amin'ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Dia izay sofla izay no mitsoka ary amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tena mahery be mihitsy satria io no manapaka eo amin'ny fiarahamonina ary tafiditra any anaty fiangonana, any anaty ankonana, eo anivon'ny tokantrano ary lasa fiainan'ny taranaka misy ankehitriny. Ary raha mandinika isika dia mahazo toerana be mihitsy resaka œuf de Pâques, chocolat de Pâques, ny cadeau de Pâques, ny concert de Pâques, ny zavatra rehetra mifamatotra amin'izay izay novoiziny ity izao tontolo izao ity dia asiana sonia fotsiny signature hoe joyeuse Pâques. Fa ny zavatra ho jerentsika anio ary ny zavatra ao toko rappel anio ny zavatra foazoko anio zaraiko amintsika anio dia hoe inona moa ny ambaran'ny Baiboly, inona ny ambaran'ny soratra masina mikasika an'ity resaka Pasika ity, pesa any amin'ny bokin'ny lalàna Torah ao anatin'ny fanekena voalohany izay ny fanekeny tsy to Andriamanitra Isaka, Jacob, Andriamanitra Israely tamin'ny fiangonana Israela tamin'izany vanim-potoana izany. Vakio ny Exodosy toko 12, ny Exodosy toko 17 anentanako anao zay ary tiako vakianao manontolo fa any misy tantaran'io paka io voalohany indrindra any amin'izany bokin'ny lalàna zany, any amin'ny bokin'ny Torah. Inona ny hevitra ny fonosiny zany ao amin'io Exodosy 12, Exodosy 13 io dia tsy inona fa manambara ny passage l'ombre à la lumière, ny aizina makany amin'ny mazava. Ary raha tena hoe apakaro kely les dimensions dia la mort makany amin'ny la vie. Izany hoe no ahafahana atao amin'ny fahafatesana ny zanak'Israely ao amin'io Exodosy toko 12 io tapitra hatreo amin'ny Exodosy toko 17 satria ny hevitry le hoe pesa dia hoe c'est la passage, c'est le passage, izany hoe fikisahana, fiampitana. Izay le nazavaiko, izay le niteneniko teo hoe ombre à la lumière, la mort à la vie. Ary io pesa io paka io ao amin'ny bokin'ny lalàna Exodosy toko 12, Exodosy toko 17 dia azo ambara hoe tapitra izy io tapitra io image io tapitra io kisary io rehefa tafita ny ranomasina mena ny zanak'Israely. Pourquoi? Nahoana? Satria ny zanak'Israely dia andevo tany Egypte izy, teo ambany vahoan'ny Farao izy, ary tao anatin'izany fanandevozana zany dia
ny aloko ny fahafatesana, izay le aloko ny fanandevozana, izay le sofla, izay le esprit farao, esprit égyptianina, izay ny nangeja ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany. De rehefa nirahana ny mpaminany Moizy, Mosesy anafaka ny zanak'Israely, de nisy ny fifanandrinana teo amin'ny mpaminany izay isetona iaspireny zanak'Israely ao anatin'izay fanandevozan'ny Egyptianina izay, ao anatin'izay le nolazaiko hevitry ny paka teo aloha hoe la mort à la vie, lay aloko makany amin'ny tena fahitana de le fiainana izany. De rehefa nisy izay fifanandrinana izay, rehefa nisy izay fifandonana izay, fantatsika ny tantara, nisy ny lozafolon'ny Egypta, nisy ny toe-pon'Andriamanitra, ny tsoka, ny sofla izay nalefan'Andriamanitra koa nanamafy ny fony farao, zany rehetrarehetra zany de planin'Andriamanitra daholo akatsika lesina vabon. Itsika moa eto mijanona amin'ny hoe Paska, de nisy an'io atao hoe Paska io fanekena, fifanekena Yahweh Andriamanitra tsy toa tamin'ny fiangonana Israela tamin'izany vanim-potoana zany. C'est le passage Pesa no afahana tamin'izay aloko ny fahafatesana zay ombre de la mort ho any amin'ny fiainana miampita ny ranomasina mena, izay no naseho tao anatin'ny Pesa io araky ny fanekena nandetenin'ny Andriamanitra tsy toa ny fiangonana Israela tamin'izany. Ka ny lalàna ny Torah de tiako ny manendry amintsika eto fa ny Pesa tamin'izany de tsy maintsy araka ny Torah, tsy maintsy araka ny boky ny lalàna. Nisy ny resaka agneau, zanak'ondry, nisy ny resaka le son de l'agneau, ny rany zanak'ondry, le resaka agneau teo, de misy ny hena izay atsatsika, tsy maintsy selon la Torah. Ireo mpandalina ny fotom-pinoana rabinika, ireo jiosy, ireo hébreu, ireo israelita de mahay tsara ny amin'izany. Bon, tsy ho détailletsika eto zany satria resaka aloko ao anatin'ny fanekena taloha entre ny Yahweh sy ny fiangonana Israela. Itsika efa tia amin'ny fanekena vaovao, tsy mijanona treo fa misy ny mofo tsy misy masirasira, ny pain sans levain. Ny préparation zany de tsy maintsy araka ny Torah ihany koa, tsy maintsy araka ny boky ny lalàna izay nandidinina ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany, nandidinina ny fiangonana Israela. Izany rehetrarehetra izany de fanekena avokoa, tsy maintsy ny ekena izay le hoe mandeha araka ny lalàna. De misy ny anana mangidy, herbe amère, ny fihinanana an'izany, ny préparation zany de tsy maintsy araka ny boky ny lalàna avokoa. Ary farany de ny divay. Izany zavatra rehetrarehetra izany, izany singa izany, tsy afaka adinoina mahafantatra tsara ireo mbola manao ny commémoration an'io Paska io de ry zareo ny jiosy izany, ry zareo hébreu sy ny taranaka misy amin'izao vanim-potoana zao sy ny ho taranaka faramandimby, satria ao anatin'ny fanekena de mazava tsara mihitsy hoe tsy maintsy tsarovanareo ireo zay présent tamin'izany nihinana sy nankalaza ny Paska io izay nandritra ny 7 jours tamin'izany vanim-potoana zany de nitsindrina Andriamanitra tsy toa tao anatin'ny fanekena tsara hoe tsy maintsy tsarovanareo sy ny taranaka reo faramandimby ny amin'ny Paska, ny fahatsiarovana zany, ny fankalazana izany, ny commémoration any amin'izany, satria izy ireo ilay nafahana tao amin'ny fanandevozan'ny Egyptianina hiampita ny ranomasina mena ho any amin'ny tany Kanana. Misy métaphore avokoa zany zavatra rehetrarehetra lazaiko aminao zany. Donc zany mino fa mazava antsika ny hevitry le hoe Paka, jiosy, Pesa araky ny Torah. Farany mikasika izay Paska jiosy izay de izy io ankalazainy eo amin'ny faha-efatra ambin'ny folony volana Nisanina eo, satria eo amin'io jour io manomboka amin'ny le soir an'io jour io, amin'ny arivan'io andro io alina amin'io andro io de tapitra ny andro maizim-bolana ary miditra ny atao hoe tsinam-bolana feno ny volana hoy isika malagasy.
de ry zareo ao amin'ny ésotérisme moa spiritisme ry zareo amin'ny mpandalany resaka méditation sy noatra zany a de somary misaoty kely izy ao amin'io resaka tsinam-bolana eo. Bon, mety misy fahamarinany zany fa araky ny fanambarandry zareo sy ny mpanandro malagasy ihany koa resaka fanandrona indray ity de manomboka eo amin'ny resaka tsinam-bolana io a mitsiry ny zava-maniry rehetra. Ny biby fiompy a mahazo aina velombelom-bolo, c'est le printemps. De ry zareo amin'ny ésotérisme ho azy, ry zareo amin'ny occultisme sy ry zareo spiritisme de milaza ry zareo fa misy resaka vibration sy fréquence zany miforona matanjaka be amin'io vaninandro ny tsinam-bolana io. Ka eo izy ry zareo a ny tena tsara anaovana sianomboana ny resaka méditation, ny resaka tsy fantatro concentration zavatra ohatr'izany fa bon, itsika mijanona foana amin'ny contexte biblika satria ny Andriamanitra tompoitsika Yahweh Elohim de Dieu qui se révèle fa tsy invoquena, tsy misy rita atao, tsy misy zavatra ohatrany hoe mantra prononcé na formule matsika prononcé, asany devoly daholo ny eritreretra devoly ny ao ambadika reny ary devoly no tsy déguisé zany hoe mametraka masika ary amin'ny endriny mazava. Iny le ambaran'ny Paoly any amin'ny epistiliny manova ny endriny ho tahaka ny endriny mazava ozy izy. Ka mila mailo kely tsika amin'izay entre parenthèse iny fa nyle resaka tsika teo a de ny resaka pasika. Conclusion farany a de hoe io pasika io a io pasika jiosy io a de efa périmé. Azavaiko hoe pourquoi périmé? Aza tonga de misy andoatra efa périmé io pasika jiosy io. Périmé io tompoko satria tsy misy vahoaka jiosy intsony a afahana eo ambany fanandevozan'ny Egyptianina. Tsisy vahoaka jiosy intsony a ampitaina ny ranomasina mena. Fa izany kosa tsy mandrara ny commémoration a ny fahatsiarovana ny fankalazana satria araky ny boky ny lalàna, araky ny fanekena de voafatotra ao anatin'izay fifanekena izay fiangonana Israel sy ny Andriamanitra Jito, Andriamanitra Isaka, Jakoba, Andriamanitra Israel, Andriamanitra Abrahama, ny fiangonana Israel. Ka izay le nanditiny boky ny lalàna azy ao anatin'ny fanekena hoe nankalazany izareo tamin'izany vanim-potoana zany ary tsy maintsy a ankalazainy taranaka jiosy ny hebreo a misy ny mbola isy a izy io satria ry zareo ny victime tamin'ny fanandevozana tao Egypte, ry zareo no tao anatin'ny ombre de la mort aliko ny fahafatesana tamin'izany vanim-potoana izany. Misy saoty tsika mitsambikiny tsika zavatra roa zany efa voalazantsika ny pakan'izao tontolo zao, ny franc-maçonnerie, ny Illuminati a, ny pasika andry zareo fraternité, ny pasika andry zareo mpandalany libertinage ary zareo anatin'ny fahalalana tanteraka ny rivotra mitsoka eto amin'ity zao tontolo zao ity zany resaka système pyramidal de ny pasika jiosy na ny pesa de hiditra amin'ny pasika kristianina indray isika. Ohatry ny ahoana indray ny pasika kristianina? Ny pasika kristianina de mifamatotra amin'ilay sary image nomeny Jesosy Kristy. Kristy izy ilay voaositra, misy ilay mpamonjy. Avy hatrany a de omeko verset isika. Ny pasika kristianina de tokana ny verset malaza azy a amin'ny fahafianoany a de ny 1 Corinthiens, ny Korintianina voalohany a toko 5 andininy 7. Esorony masirasira ela fa voavono Kristy pasika ho atsika. I Kristy voavono no pasika ho an'ny kristianina. Zay ihany. Ary a izy io a de nanatanteraka n'ilay image ny ainan'ny zanak'Israely tamin'izany satria ilay ombre de la mort nambarantsika tamin'ny fanazavana tany aloha izay tokony ho ny ainany zanak'Israely, izay tokony nahafaty ny lamatohan'ny zanak'Israely ary rehefa ny ainan'le pasika fanekena nandidiny Jesosy Kristy
nanditian'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana zany ny zanak'Israely selon la Torah dia afaka tamin'izay ombre de l'amour zay, afaka tamin'ny fahafatesana rehefa nandeha ny préparation selon la Torah leo ny tanysaiko teo hoe resaka agneau ny sang de l'agneau zay nahositra tamin'ny tolanam-baravarana ny resaka mofo tsy misy masirasira ny anana mangidy sy ny préparation zany pendant les 7 jours zay ty amin'ny pasika kristiana herinandro masina ozy ny théologiana ary misy détail afaka azafaina daholo momba zany fa tsy manana fotoanany amin'izany tsika de mifamatotra hoy ary fahatanterahan'ny ombre de l'amour izay saika nandringanan'ny farao mpanandeviny Egyptiana tamin'izany lamatoan'ny Israely rehetra no afahana tamin'izay ny vahoaka Israeliana ny fiangonana Israel de mitsimbadika ny raharaha ary afaka tamin'izany de ny lasa ny mifanohatra tamin'izany ny lamatoan'ny Israely indray ny lamatoan'ny Egyptiana indray azafady no naringan'ny anjerim-pandringana tamin'izany fotoana zay de io le tanteraka tadia amin'i Jesosy Kristy noentin'i Jesosy Kristy voavony Kristy pasika ho antsika teo amin'ny azo fijaliana satria eo imason'Andriamanitra izay rehetra manota manana ny lalàna de tsaraina araka ny lalàna izany hoe ny peuple juif isika isasenao mpanota nizaniza que ce soit samy efa nanota daholo izy ny baiboly tsy misy manana amin'ny marina fa efa samy nanota avokoa isika rehetra isa enao meno azao efa samy mpanota daholo ka isika no tokony ho elohana eo le passage ombre de la mort à la vie éternelle de izay nentin'i Jesosy Kristy fa voavony Kristy pasika ho atsika izay ilaiko sarany pasika kristianina riavana ao amin'ny Luc 22 15 plus précisément Luc 22 19 20 de misy an'ilay finanana ny mofo tsy misy masirasira tao amin'ny efitra ambony sy ny divay ary eto tiako tsindrina tsara fa i Jesosy Kristy de nanao ny transformation averiko i Jesosy Kristy no nanao ny transformation misy zavatra tiako ampitaina kely eto i Jesosy Kristy zany teo amin'ny efitra ambony niaraka tamin'ny mpianatra tamin'izany vanim-potoana izany raha ny teny izy hoe ity ny mofo rehefa namaky ny mofo izy izay nambara mazava tsara hoe ny tenako de mazava izay le transformation hoe lay mofo ny mena mpianatra zany teo de ny tenan'i Jesosy Kristy mihitsy préfiguration an'lay manikasia ny tenany glorieux izay hoantsika mbola paka any amin'ny dimension farany ambony rehefa any amin'ny fiainana mandrakizay tsika rehefa misy ny fotoana ho azavaiko zany de tahaka izay ihany koa le raha symbolika ny divay fa i Jesosy nanao transformation mihitsy teto hoe ity ny rahako izy raha mitena zany Jesosy de tena mazava hoe tena rany Jesosy mihitsy ilay divay nomena ny mpianatra tao amin'ny efitra ambony pareil tsy isy valaka amin'le mofo ny vakina ity ny tenako izy de io ndray zany ny fanekena vaovao nanomboka teo ary lay afatra tiako ampitaina aminao de hoy aho hoe i Jesosy Kristy nanao transformation tao amin'ny efitra ambony izany hoe ny mofo ny vakina ny meny ny mpianatra karaha ny teny izy hoe ity ny tenako de tena tenan'i Jesosy Kristy mihitsy iny tahaka izay raha ny teny izy hoe nameny divay izy ity ny rahako izy de tena rahany mihitsy iny satria Jesosy Kristy no miatesté mitransforme an'iny en instant même tao amin'ny efitra ambony ary ny afatra tiako ampitaina hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao io paka io de efa permis ihany koa satria tsy misy Jesosy présent intsony ao amin'ny efitra ambony le efitra ambony tamin'izany vanim-potoana izany tsy misy Jesosy présent en chair et en os intsony
ao amin'ny fiangonana misy atsika ity le afatra tena tiako ampitaina ka raha misy any mpitondra fivavahana amin'ny teny hoe sotroanareo rehetra ity ny tenan'i Jesosy, ity ny vatany Kristy, ity ny rahan'i Kristy, dia aoka amboary ny sainao, mangataha amin'ny tompo ianao amboary ny sainao fa tsy ino ny tenan'i Jesosy Kristy. Izay lay afatra tena tiako ampitaina, tsy ino ny rahan'i Jesosy Kristy fa raha vao misaina an'izay ianao dia efa lasa misaina zavatra tahaka ny hoe sampy. Izay ny mahalaza azy satria ny mpitondra fivavahana amin'izao ny mompera amin'izao ny bisopy amin'izao ireo apôstôly isan-karazany amin'izao ny evanjelistra amin'izao sy ny sisana ny tenako ary tsy ala hauteur'n Jesosy hoe afaka hanova transformer ny mofo eny an-tsena na ny mofo tsy fantatro hoe atokana dia hoe tahaka an'izay ny divay satria ireny produit nofokarintsika olombelona daholo ka mila misaina kely tsika amin'izany satria misy fanetrena ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'izany ary everiko farany hoe tsy isika mihitsy no ala hauteur'n Jesosy na hitovy amin'i Jesosy hanova ny mofo industriel ho tenan'i Jesosy Kristy, hanova ny divay industriel ho rahan'i Jesosy Kristy. Aza miditra amin'izany raha ray aozy izy aja zay ajako ary raha tompo aza zay tahotra. Mila miaina an'izany tsika, zany le détail tiako ampitaina amintsika foana rehefa mandinika soratra masina farany momba n'io pasika kristiana io dia hoy aho hoe efa périmé ho izy io, efa périmé fa mbola misy pasika akoatra zay tokony hiainantsika ary amin'izao vanim-potoana izao ihany koa dia misy pasika tokony hiainantsika. Mitoy ihany ny fanazavana ivelan'izay pasika anankitelo efa nilazaiko izay, ny pasika resaka œuf de Pâques, chocolat de Pâques sy ny sisa zao tontolo izao, ny pasika faharoa dia ny Pesa andro zareo jiosy hebreo, pasika fahatelo dia ny fanekena vaovao pasika kristiana nentin'i Jesosy Kristy. Ampifandraisiko amin'izay zavatra telo izay ao anatin'ny baiboly ihany dia mba tiako vakianao hanampianao ny fandalinanao ny bokin'ny Estera toko fahasivy sy ny toko fahafolo izay nanafahana ny vahoaka jiosy ihany manome ny image n'ilay hoe ombre de la mort à la vie éternelle, manampy ny fandalinanao izany rehefa teo ambanin'ny vahoan'ny teo ambanin'ny fanandevozan'ny fanjakana Persa Asirosy mpanjaka ny vahoaka jiosy tamin'izany vanim-potoana izany, teo ambanin'ny aliko ny fahafatesana dia nisy ny acteur Amana, Estera, Mordecai ny vahoaka jiosy manentana anao avakio fa afaka manampy amin'ny fanazavana ary manamafy ny zavatra efa nizaraiko taminao hatrito hoe l'ombre de la vie, l'ombre de la mort à la vie na ny pasika jiosy izany na ny pasika kristiana. Ka amaranako an'ity fizarana ity dia ny apokalipsy toko fahatelo andininy faharoapolo. Indro aozy Jesosy Kristy, indro aozy ny fanamasina, indro aozy ny raitsi-to mitsangana eo ambaravarana mandodona raha misy mihain'ny feoako mamono varavarana izy hiditra ho aminy ary hiara hisakafo aminy, miara misakafo aminy ary le miara misakafo amin'i Jesosy dia tsy inona akory fa io pasika nozaraiko taminao io, ilay mofo tsy misy masirasira, ny tenan'i Jesosy Kristy, ny rahan'i Jesosy Kristy. Ka ny zavatra tiako tsindrina amintsika dia hoe Jesosy Kristy efa mandondona foana izy ao ambaravarantsika, efa misy pasika foana zany iainantsika. Mandeha ny pandémie Covid, efa mandondona foana izy. Nandeha ny première guerre mondiale, nandeha ny deuxième guerre mondiale, l'ombre de la mort, efa nandondona foana Jesosy Kristy teo ambaravaran'ny fotsika. Saingy mampanaelo dia ty ivelany izy, ivelany tenatsika izy, tsy ohatrany tsy rarahan'ny olona akory, tsy miprendre en considération, tsy miprendre en compte an'izany akory isika. Nefa izy te hiara hisakafo aminao, te hihinana an'le pasika, mofo tsy misy masirasira aminao izy. Ka amezako azy dia ny fandehanana tompoko makany amin'le fiainana miala amin'le ombre de la mort dia tsy misy afa-tsy ny fihinanana an'io raha nanaraka ny fanazavana ianao, tsy misy afa-tsy ny fihinanana an'io mofo tsy misy masirasira io ary ny fihinanana an'le divay
ny rany Jesosy Kristy tahaka n'ilay tao amin'ny efatra ambony fa raha vao tsy manana anjara amin'io a dia aza manantena ny hiditra amin'ny fiainana mandrakizay farany tena farany a mbola misy ny pasika dimension ambony be a miray latabatra ho an'izay a afaka amin'ny famatoran'ity zao tontolo zao ity resaka fahateram-baovao a na ity voary ty ary mbola ho ateraka resaka Jerosalema vaovao mbola misy fiaraha-misakafo a repas céleste any an-danitra ao anatin'izany pasika tsara be izany no anitanako anao a izany no ampahirizako anao a anio angamba mino fa voarainao ny afatra hoe l'ombre de la mort makany amin'ny fiainana misy étape le izy misy resaka dimension le izy ary namaranako azy teo hoe efa mandondona foany Jesosy Kristy te hiarisakafo aminao izy te hiarisakafo amiko izy te hiarisakafo amintsika izy te hizara mofo tsy misy masirasira amintsika izy ary te efa manomana andreo pas céleste izy any an-danitra ho atsika ho an'izay peuple vainqueur sy élu zay ny afatra fa de mirary soa atsika rehetra de tahiny tompo Jesosy ho afaka amin'ny ombre de la mort any ianao ho any amin'ny fiainana mandrakizay firaritsoa ihany ana fa mijanonao firaritsoa zany fanentanana zany fa anao ny safidy a atomboy amin'ny fialanao amin'ny setroky ny sigary zany ombre de la mort makany amin'ny la vie atomboy amin'ny fialanao amin'ny toetra madinidinika tsy janganjangany zany ombre de la mort makany amin'ny la vie atomboy amin'ny fialanao amin'ny resaka fisolokina madinidinika ny famitahanao ny vadinao ny famonoanao ny vadinao zavatra pitsopitso noatra zany atomboy amin'izany mahireza mirary soanao amin'ny anaran'i Jesosy veloma tompoko